Trano hitsidiana ny tokantranonao manatitra ny arahaba indray tompoko lahy sy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka nyity fandarana mahenika ity indray. Miditra amin'ny vanim-potoana lohataona izany hoe voalohan'ny taona isika amin'izao fotoana izao, arak'izay mahavoalohan'ny taona azy izay dia ny taom-baovao malagasy iombonana izay nankalazaina tamin'ny 27 volana septambra lasa teo no arahintsika tao anatin'ity fandarana mahenika ity, fandarana azahoanao ampahambaliny amin'ny resaka manodidina ity taom-baovao malagasy ity. Aro avetrany. Miditra amin'ny vanim-potoana lohataona izany hoe voalohan'ny taona isika ankehitriny. Arak'izay mahavoalohan'ny taona izay dia ny taom-baovao malagasy iombonana nankalazaina ny 27 septambra lasa teo no arahantsika ato amin'ny fandarana mahenika azona ampahambaliny amin'ny resabe manodidina ity taom-baovao malagasy ity. Nentina nanombohana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny sabotsy lasa teo ny kabary nentin'ny filohan'ny komity mpikarakara ny Tangalamena Zakarias Patrik. Efa taona lasa zay nanomboka tamin'ny 7 no niarahantsika foko 20 manerana ny Madagasikara ny fanekena fa ny lohataona no taom-baovao iraisantsika malagasy. Samy nampandefitra ny ambom-pony antsika foko tsiraikiraika ary zay zavatra zay nankalazaina tantaninarivo teto voalohany tagny Afianaratsoa ny andian'ny faharoa, tagny Tomasina ny andian'ny fahatelo ary indrindrandrindra saika natao Tamazenga tamin'ity taona ty ny andian'ny fahaefatra fa nohony ameana ara-pahasalamana no ny valagna aretina zay mandala manerana an'izao tontolo zao ary tonga ty amin'ny nosintsika de voatery na emitra amin'ny taona ho avy 2024 ny fankalazana amin'ny fomba magnetriketrika ny taom-baovao iraisan'ny malagasy izay atao agny Mahajanga satria efa niaraka ny vory tamin'ireo filongoa be ny Sakalava izahay komity ary tagnatin'izany efa petrapetraka ny laminasa fa saingy misy amin'ity valagna aretina izay nandosana de voatery na emitra ka tsy afaka hipetrapotsiny ny komity fa tsy maintsy magnano fagnamariana tsotsotra na zavatra symbolika ozy ny fomba fiteny zay ataontsika eto Ambohijanahary. Fa nagnino Ambohijanahary? Niarahantsika mahita fa ty Ambohijanahary ty tsy tafiditra agnatin'ny vohitra 12 eto Antananarivo fa foiny merina ho an'ny tanindrana satria eto misy ny fitata fivondronameny tanindrana anefany eto Antananarivo zava-dehibe zay zavatra zay ary enikaja enim-boninahitra ny merina zay miara milahatra aminay rehetrarehetra satria zay ny maharay antsika malagasy, zay ny mahafirenena malagasy atsika, zay fona Andriamanitra olosya ary ny firaisampirenena ny tena zava-dehibe ary zany ny tsara ho fantatra fa i Madagasikara de firenena maro tamin'ny andro fahiny fanakambana ho firenena anankiray amin'izao fotoana. Ankalazaina ny andro androany satria zava-dehibe loatra ny lohataona entina angatahan-tsodrano amin'ny Zanahary sy ny razana mba hatsara ny taona ataona zinany taona ho alavitry ny valana aretina indrindrandrindra ahasoantsika mianakavy tsy isiny adila tsy isiny fifanolanana eto amin'ny firenena adidina ray aman-dreny ny mirary soa ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy sy ny taranaka rehetrarehetra indrindra fa tanindrazana zay ny mariky ny andrandrano ny raha mahitinareo ialana tsiny amintsika mianakavy fa efa nisy fomba natao teo aloha fafy nanaovana sasabohitra nanasana ny Madagasikara nanoloana ny zavatra zay nandalo teto indrindra fa
ny arety mandoza angatahana aminazy eo ambony rehefa avy eo a ny tsy verenany zanitsony na tsy hamafy an'izany tsony eto Madagasikara indrindradrindra fa atsara ny taona ho avy zay ny mariky ny andro androany entina tsy maintsy resahana antsika manjakavy. Mizara roa mazava tsara raha ny olona tonga nankalaza ty taom-baovao malagasy ty. Mizara roa mazava tsara ny olona hitanareo eto manam-pahafanambony rehetra sy indrindra ny olona ao anatin'ny androm-panjakana ambony dia mizara roa ny ilany a nasaina ary ny ilany a tompon-drara. Ny ilany nasaina zao a dia ny ministeran'ny kolotsaina dia misy solotena avy amin'ny vakoram-panjakana ambony ao tonga eto zany satria nasaina izy ama ministera piany sotoavina sy ny kolotsaina anazy ary koa eto ny folohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izy ndray tompon-drara satria hatramin'ny andohany ty firaisan'ny mpiray firenena malagasy ty kahatra teto Madagasikara dia ny Jean-Éric Rakotoarisoa efa niara-dia tamin'ireo mpanjaka sy tangalamena ary ny lonaka sy ny sojabe sy ny mpitakazo manga rehetra nanao le fomba apiray ny firenena malagasy anamafisana ny fihavanana satria samy tompony ty tany ty tanao mizara roa ohatran'izay zany ny fahatongavan'ireo olona hitanareo eto androany. Tsy natao tao foana fa misy antony manokana no ny safidianana n'Ambojanahary nankalazana ny taom-baovao malagasy. Ny fisafidianana ny toerana ety Ambojanahary dia vitsy ny tanora ankehitriny no mahalala tantara fa ty toerana Ambojanahary ty ankoatran'le hoe Mahajanahary tompon'ny toerana azy dia toerana napetraky ny mpanjaka taloha ametrahany an'ireo ray aman-dreny avy any an'indrany tany ary hatram'izay ka hatram'izao hatramin'ny fanjakana republikanina voalohany azy dia nametraka ny fikambanan'ny tanindrana teto amin'ity toerana ty fitata na hoe fikambanan'ny taranaka tanindrana na fikambanan'ny tanora tanindrana ary satria eto ampivoatany eto anivo tany ny maro tamin'ny ray aman-dreny ara-drazana no akaiky azy teto dia rehefa najanona ny tany Majunga zany zay tompony ty taona 2020 dia ny manodidina an'Antananarivo rehetrarehetra zany indrindrandrindra moa ro ray aman-dreny ara-drazana monina sy mipetraka eto dia eto no safidiana eto no nanaovana telerana ankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy eto Madagasikara. Nanana nisy nambarany ihany koa ny olom-panjakana ambony tonga nankalaza ty taom-baovao malagasy ty Andriamatoa Éric Rakotoarisoa amin'ny mahatompon-drara azy ao amin'ny tranobe Nimerina nanamarika ny tanjona amin'izao fahakalazana zao. Zay le taom-baovao malagasy ombonan'izay dia fanehoana ny firaisan-kina ny foko roa amby roapolo eto Madagasikara zany hoe tena resaka firaisam-pirenena no anaovana azy ary ho anay zara eto tsy mba milohan'ny faranava momba lalam-panorenana fa maray aman-dreny dia Nimerina dia manohy ny asany mpanjakandrenam-ponimerina zay napiray ny malagasy rehetrarehetra ary zay ny tanjona hoe tsy maintsy miraitsika malagasy manerana ny nosy na aiza fa zay ny afahantsika mampandroso ny firenena zay le lafindray. Lafiny faharoa dia hoe fafy izany alavirina ny ratsy ary indrindrindrindra alavirina ny aretina Covid-19 zay miatona eo amin'ny firenena zay zany miatona naovana ary zava-dehibe zay ary misy ny ezaka mifanjakana fa misy ny ezaka mitsiraray fa ro ray aman-dreny ara-drazan'ireo ary tsara fantatry ny vahoaka malagasy zany dia niezaka niaro ny vahoaka malagasy nandritran'ireny fotoatsarotro reny na amin'ny alalan'ny vavaka na amin'ny alalan'ny fitsaboana na amin'ny alalan'ny fakahirezana na amin'ny alalan'ny fanetanana ny vahoaka rehetrarehetra toy ny mahazatra an zareo foko roa amby roapolo mankalaza ny taom-baovao malagasy dia nisy ny joro namonoana ombilahy mazava loha fotsy rambo ary tongotra ny sabotsy lasa teo teny Ambojanahary. Tompon'ny fatrange tompon'ny tranobe misolo tenany maro
eto anivotany miara tonga aminareo rehetrarehetra ato dia manaja sady manome voninahitra ity toerany tia satria nahoana teto dadilahy Jomora no napetrakay teto anivotany ho ray aman-dreny saingy efa tafasaraka amintsika izy ary efa any amin'ireo razany masina noho izany nametraka sasana vela izy nametrahany afatra misy olo ny tenany ary apetraky tsika menakavy ihany koa mahatonga lafatra ny zavatra atao dia atao amin'ny fombany ny zavatra rehetra ko eto zay dia manao azafady mampitsangana anao i prince Josephin avy any amin'ny faritany Betsimisaraka avaraky ianao no zanaky dadilahy Jomora akoatran'ireo zanany naterany eto tanàny rehefa napetraka hitondry ny anaran-dray hitondry ny anaran-dreny ary efa nahazo ny maly efa mahalasana taminay menakavy tamin'ny maraina dia mitsangana ataovony raha fepafoniny zay menakavy Nyroso tamin'ny mijoro sy fafirany ny taranaky dadilahy Jomora ka momba izay fombafomba izay indrindra dia nitondra fanazavana Andriamatoa Erika Rakotoarisoa ao amin'ny trano Benimerina tompondraha. Tena ankiray zany raha ny tena marina tsy misy zany taom-baovao malagasy zany fa samby manana ny azy ny foko tsirairay samby manana ny fomba fankalazana azy samby manana ny daty fankalazana azy fa ity izay no mahatonga le voambolana hoe taom-baovao malagasy iombonana na taom-baovao malagasy iraisana zay ny fanarahan'ireo foko am'roapolo reo misy ny tena tao hoe misy nandefitra fa tapa-kevitra zany hoe misy zavatra tokony irahana satria ohatran'ny firenena misy hoe taom-baovao soloa taom-baovao entina mianina dia tsara ihany tsika malagasy hoe mba manana zay taom-baovao zay ary ny safidianana azy volana septambra amin'le hoe lohataona zany voalohany taona ny dikan'izany misy dikany le hoe lohataona fa tsy nitenitenen'ny razantsika fotsiny zany hoe ny tena tany amin'ny razana tany aloha tany zany ny tena le fotoana ohatran'izao ny tena voalohany taona fa misy moa ny irahana amin'izao tontolo izao le manomboka volana janoary sy rehetrarehetra misy isan'ny foko na hoe eto imerinarina indray isaky ny vohatra samby manana ny azy iny zany samby manana ny azy fa misy ny taom-baovao hitambarana tsara ihany koa iverenana enana raha tadidinareo tamin'ny taona 2024 tamin'ny kaboarana toko tamin'ny famoahana ny valim-pifidianana ny filoham-pirenena dia niteny aho hoe tamin'izay fotoan'izay hoe verina ny asompendianan'ny firenena verina ny asompendianan'ny fanjakana verina ny asompendianan'ny vahoaka malagasy zany hoe tena tsy maintsy miverina ama malagasy atsika isika ary averina ny fomba sy ny asiny tia firenena ity ary efa niteneny koa hoe misy ny fanatsatsoana zany ny zavatra ataonao tsy maintsy hiteny le zao hoe manompo sampy zavatra ohatran'izay zay resaka hoe manompo sampy zay mpanjana tany nametraka an'izay tena ny fananina kosehana ny fomba antsika malagasy maizy antsika malagasy ametrahany zareo ny fomba ny zareo raha miresaka hoe resaka fivavahana ndrazantsika mifamivavaka tamin'Andriamanitra aloha lafo andreo Europeanina ireo zany hoe tsika efa navavaka tamin'Andriamanitra tsika efa nanompo an'Andriamanitra efa ela be mihitsy ary tena tsika nilovatsofina rehefa tany amin'ny enina roa fotoana talohan'i Jesosy Kristy tany nefa nanompo an'Andriamanitra zany fa zareo taterina indray no milaza hoe ny atsika tsisy dia zay zany hoe tsy tokony omena arytsika tokony masampisanganytsika amin'izay amamalagasy atsika zay ho andreo andrina na olobe na ampanjaka niaraka nakalaza ty taom-baovao malagasy ty dia mitovy jery avokoa izy ireo samy nanindry ny firaisan-kinina eo amin'ny samy malagasy
mazefadanja amiko zany taom-baovao malagasy iraisan'ny malagasy zany. Ny taom-baovao malagasy aloha samy manana ny azy nefa samy mankalaza ny azy fa ity iraisan'ny malagasy rehetrarehetra zay mampazefadanja anazy. Zay akory tsy misakana hoe samy manao zay ny anazy ary fanarahana atao amin'ny ministèren'ny culture hoe samy manao ny zavatra ataony manahaka anay zao manao fitapo tsy mboasaka ny taom-baovao iraisan'ny malagasy ka zay no nanaovako hoe boka aloha atao hoe mazefadanja ihany ny firaisankina ty satria tadiavintsika ny firaisankinana amin'izao fotoana izao. Ny taom-baovao iraisan'ny malagasy rehetra ny zava-dehibe satria anisany hoe fomba iraisan'ny malagasy ina moa ny tadiava tsika olona ray ihany malagasy na ao aza ny fomba zay samy manana ny azy dia tia mba ikambanany andriana rehetra ikambanany malagasy rehetra zany tsy midika hoe tsy mahazo manao ny ataoko hoe ny fiandrianany tsirairay fa samy manao ny azy ohatrananay zao ao amin'ny fierenana dia misy le atao hoe fitampoa manao fitampoanay zahay fa tsy midika zany fa mitsipaka n'ity izay ikambanany be sy ny marodika engany ka mitohy hatramin'ny farana ary rahina antsika malagasy. Raha mazava fa firaisan-kinan'ny fokoroa amby roapolo eto amin'ny nosy ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny volana septambra dia any amin'ny fanjakana republikanina na ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera kosa ny fanapahana ny daty tokana ho fankalazana ny atao hoe taom-baovao malagasy iombonana na iraisana. Nanipiteny momba izay indrindra ny tale jeneralin'ity ministera ity Razafy Arson Francis izay olona ambony nasaina ny sabotsy teo. Tokony olona maromaro mba tsy lazako hoe fikambanana maromaro mihitsy azy zay nametraka nyity daty amin'ny volana septambra ity marika fa 12 septambra no ny fanarahana tamin'izay fotoana izay ary ty androany ity dia fa 20 volana septambra nefa indrisy nisy ireo niala tao anatin'ireo olona zay nivory tamin'izay taona 2012 izay niala hoe tsy nakatoy indray fa nanao karazana taom-baovao hafa nefa nindry amina vanim-potoana hafa manatantara eo aminy dia eo le mbola tsisian'ny marimatriraisana aloha hatreto fa dia ho andalany mandravana zany fa teny ministera amin'izao. Inona masitsivana ny kolotsaina dia misy ny sampandraharaha fa izay lazaina hoe DIC na ny direction de l'identité culturelle ao no mamaritra ny maha izy antsika malagasy ary ny ao anivon'io direction io na io fitaliavana io no mametraka an'izay tsivana izay hoe izay maharaka any reto sy reto manaraka anreto fepetra ireto dia ankatoavintsika ka tsy vitany hoe ankatoavy ministera fa ankatoaviny ankabeazan'ny malagasy zay le hoe maromaritra iraisana tsy dia tena mety hitovizan'ny malagasy rehetra io fa ny hoe ny ankabeazan'ny malagasy rehetra dia mankatoan'izy io. Misy masotsivana ara-teknika maromaro izy io zay angamba tsy dia omena eto atsipiriany le izy fa manjary sao dia hoe ao indray no hiteraka an'izay fifanondranan-kevitra zay fa ho arosontsika miandalana eo ihany ary ho lazaina ankariary amin'ny daholobe ireo masotsivana ireo rehefa mivoaka izay daty iraisana. Mazava zany fa tsy maintsy hisy ny taom-baovao malagasy iombonana andro tsy asana ankalazantsika rehetra miaraka. Dia izay no mahakasika ny taom-baovao malagasy iny mankasitraka anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka ny velomam-pandrapitafa indray ary manasanao ihany koa mbola nanaraka ny ireo fandarana izay fanomanina ho anao eto amin'ny